Fa ny miarabanao amin'ity alarobia fa 30 ny volana oktobra ity. Ny lohahevitry ny rapsodian'ny famarinana an'io dia aza tia izao tontolo izao. Ny teny fanokafana dia nalaina tao amin'ny mpanjaka voalohany 2:12 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah dia tezitra tamin'ny Salomona noho ny vilian'ny fony niala tamin'i Jehovah Andriamanitry ny Israely izay efa niseho tamin'ny indroa. Na dia mpanjaka goavana sy nanam-pahendrena indrindra tamin'izay rehetra niaina talohan'i Jesosy aza Solomona dia tsy mba niaina nampifaly ny tompo tanteraka tamin'ny androm-piainany manontolo izy. Milaza ny Baiboly fa tia vehivavy hafahafa izy ary nanaraka ny Andriamanitra izy ireo. Nitondra azy ireo avy tany amin'ireo firenena izay efa nandraran'Andriamanitra ny zanak'Israely tsy azo akana vady. Ao amin'ny mpanjaka voalohany 12:12 dia hoy Andriamanitra: tsy hanambady azy ianareo ary izy tsy hanambady anareo fa ampivily ny fonareo anaraka ny Andriamaniny tokoa izy. Hoy anefa ny tapany farany amin'ny soratra masina io: kanjo tamin'ireo no niraketan'ny fitiavan'i Solomona. Vokatr'izany dia tsy faly tamin'ny tompo. Misy amin'ny kristianina sasany ankehitriny koa dia tahaka izany. Ny naman'izy ireo akaiky indrindra sy ny mpiara-miasa aminy dia olon'izao tontolo izao, toa ny Solomona, diso olona ifandraisana sy araha-miasa noho ny antony diso. Ny sasany amin'izy ireo dia mitazona mafy izany fisakezana izany satria izy ireo no manampy azy ho lasa olo-malaza eo amin'ny fiarahamonina sy fantatry ny olona rehetra. Hoy anefa ny Baiboly: tsy fantatrareo va fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisakezana amin'izao tontolo izao? Koa na iza teo naman'izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra izy. Ao amin'ny Jakoba 4:14 izany ten'Andriamanitra izany. Hoy ihany koa ny Jaona voalohany 2:2-15: aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy tia izao tontolo izao dia tsy ao aminy fitiavana ny ray. Nisafidy Solomona ny ho lasa mpanjaka malaza teo amin'ny fiarahamonina. Vakio ny tantarany tao aorian'ny nisehoan'Andriamanitra tamin'ny fandroany dia tsy nisy intsony nirakitra ny mikasika azy ny vavaka nataiza ao amin'ny Baiboly. Fa ny fifandraisan'ny rehetra dia nijanona teo amin'ny lafin'ny fiarahamonina fotsiny. Nanatrika fivoriana izy, na fihaonana hafa, nandray vahiny maro ary nanatrika lanonana samihafa, fa tsy misy mihitsy fihaonana amin'ny tompo. Tokony ho takatrao fa ny olona ifaneraseranao no anova ny zavatra maka ny fotoananao. Anisan'izany ny zavatra mahalinanao sy ny zavatra tianao. Hoy Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely: fa ampivily ny fonareo anaraka ny Andriamaniny tokoa izy. Ao amin'ny mpanjaka voalohany 2:12 izany ten'Andriamanitra izany. Aza manao hoe fantatro ny tenako, tsy afaka mahatona ahy izy ireo, fa arao fotsiny fananaran'Andriamanitra. Arao fotsiny fananaran'Andriamanitra. Efa nilaza toy izao momba fanerasera tsy mahasoa izy. Hoy ny Koritiana 2:9-12 hoe: mivoay eo aminy ianareo ka misara aminy. Andriamanitra mahalala tsara kokoa anao noho ianao. Raha mampiseho aminao izy ny vokatry ny zavatra iray ataonao dia matokia fa marina izy ary arao ny teniny. Aleloia! Tena mafonja izany ten'Andriamanitra izany. Ny misy ny fiangonana Krista Ambasimo dia ety Ambohibao ampitan'ny station Total, trano mavo io, 2e étage. Ny fotoam-bavaka dia isaky ny alahady amin'ny 7h maraina ary ny alarobia amin'ny 10h. Koa manasanao am-pitiavana eto ny ankonanao fa amin'ny fotoana ianao mitady an'Andriamanitra marina tokoa dia afaka mahita azy tanteraka ianao, ary amin'ny endrika izay tadiavanao an'Andriamanitra dia afaka hita azy araka izany ianao. Koa manasanao am-pitiavana izay tompoko samy hitahin'Andriamanitra manana tontolo andro mahafinaritra. Tahin'i Jesosy tompoko.